Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Ho amin'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Miarabantsika rehetrarehetra indray izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Fa bendray tena ko miarabanao eto androany anaty izao vavaka fandarina vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarina Andramoka Izaho ny Aky Radio mipikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy dia monina fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto androany dia fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra matoky fa ifampahiretrandresika amin'ity androany ity ary manentana anao hoe maretatra amin'ny farany fa adin'ilay sasany io ny rahantsika io dia inoko fa adin'ilay sasany ifampahirezantsika adin'ilay sasany afahanao mety maheno ny bitsika Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao zany fa raha mety mandalo ady sarotra ianao dia tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena za resy lahatra fa misy raharaha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy. Tahiny tompo manokana mampionina niditra voalohany teto androany tahiny Jesosy mampionina ka dia omena tsodrano zany mampionina fa izy ny tafiditra voalohany teto na miaraka amin'ny ankizany a Madagasikara sy ny any Koweït sy Chine tahiny Jesosy daholo na menakavy ny tsodrano meko anareo androany dia izao ao amin'ny Salamo 1:20 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Hoy tena Andriamanitra hoe izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika ngozozo fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio vola fotsy tamin'ny memby, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy tamavizatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zay fa nitondra anay kosa ny voaka ao amin'ny fitena mahitretrika ianao. Alleluia. Amen. Ko Danilava ny teo voalohany ny aty amiko aloha mampionana nohatra era voalohany dia avy eo ko Danilava nanao an'ilay sarina keo eo zay hitako ato amin'ny retour quat fa dia menany mampionana sy ko Danilava zany nahazo an'ilay izy miaraka amin'ny any Koweït sy any Chine tahiny tompo zanainareo mirahavavy zany ninonninona zavatra nylalaovanareo. Misy fotoana tsika tena zan'Andriamanitra toetra, misy fotoana tena mandalo afo mahamay misy fotoana ohatra ny tafiditra ny fandrika mihitsy eny misy fotoana tena ampitondra anay tamavesatra mihitsy eo ambalahana ataona fa misy fotoana ary tena misy andrahan'Andriamanitra olona mihitsy anitsaka ny lohantsika fa ny zava-mahafinaritra dia izao any amin'ny farany
dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa nivoaka nitondrana nivoaka kosa ianao amin'ny fitahiana mahatretrika. Aleloia. Inona mety zatra ny lalovanareo ao ambadika io fitahiana mahatretrika ny hamoahan'Andriamanitra amin'ireo amin'ny fahazakivy, aza malahelo, aza monomonina, fitahiana mahatretrika ny ao ambadika io koa dia mahariza tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Mampionina tahin'ny tompo Kodalela, Kodaleoni, anabavy Lina Abdi Zanainy de Madagasikara, Zamina kamaradin'i Jesosy, Tina Sirikoko, Lina, Lovlitina, Marie Hortensine, tahin'i Jesosy, Kada Kamalala, izay koa Marie Hortensine, ireo ihany no verinao. Rodine Marie, ao ihany koa Lovlitina Verikaraka, tahin'ny tompo Marie-Jo Tongasoa, Rodine Marie voateniko teo, Sondolany Irina, Felana Rakoto Tongasoa, Nambinina, Selina Rosemina, Jonatana, Andoandry, Bet Sava, Soameva, Tojo, Alain, Jesosy Mpandresy, Miaja, Bet Sava, Tongasoa, Razanasoa Sylvie, mampio zany tsy anatin'le mahazo tsodrany efa tafiditra aloha efa voatsodrany foana izy atao trano fa any Kodalela zany sy nareo any Koweït sy Chine ilay tenin'Andriamanitra tsodrano. Ao koa iaina ao ambadimbadika ao, alleloia, dia tsy hitanareo misaotra eto iaina koa manaraka antsika ao ambadika ao fanomezana Juliana, Alain, Asany Apôstôly, Kodaleoni, Soameva, tsy manina ho namenandrasoa ary, Sandola, Falray Eritovo, Fanira Zafindramanana, alleloia, tsisy fisaorana mampionina ohatrany efa zay taony kambe vorabako taony kambe iaingo Nelina Rodriguez tahin'i Jesosy, izay koa itody Raonisoa, tahin'ny tompo tody Raonisoa, tahin'ny tompontsika rehetrarehetra, alleloia. Le verset teo Salamo fahaenina ambinipolo andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambinifolo, Salamo fahaenina ambinipolo manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambinifolo ny verset atsika teo Ranabavlina. Ranabavlina moa no hivavaka fanombohana metraka ny fotoana himperan-tanin'Andriamanitra. Rary ny entina bavaka zao fandarantsika izao momba an'Andriamanitra mba tsy ho tapaka, halleloia, mba haritra hatramin'ny farany ihany koa ianareo. Kadoary ampanjotsika Ranabavitsika Lina, izy no hitondratsika anaty bavaka fanombohana. Tahin'ny tompo Ranabavlina, anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao paster ary ho amintsika menakavy izay tonga hitondray miaraka manaraka izao vavaka fiambenana mamintsika izao. Dia alohan'ny hanombohan'ny fotoana dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka. Ry Jehovah raha ny masina lehibe fitiavana indrindra, rahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, dia fifaliana lehibe ho anay indray no tonga eto amin'izao fotoana izao. Tena faly tokoa satria rehefa nomenao tontolo andro mamy sy mahafinaritra izay nandritry ny maraina iny dia tonga eto indray hiaraka ian'ny teninao miafatrao. Isan'andro ianao dia miteny aminay foana Jesosy ary vonina tokoa izay miaino, vonina izahay ny anatanteraka, vonina izahay no ahitsinao satria izany no ahafantarana fa hampianatrao izahay manaraka ny teninao sy ny didinao. Koa ampisahay Jesosy malalo ny ranomasina ny ianao ka natio sy hanafaka anay anefa satria olombelona ihany izahay reto Tompo, manana ny tsy fahatanteranay sy tsy fahamendrehanay. Fa raha sitraka ao dia ny ranomasina anao ka nadiovanao anay Jesosy malalo. Na izahay na amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina eto dia rakofa amin'ny ranomasina Jesosy, fa ilay Satana dia volo sy miaramilany dia mitady fomba rehetra nanakorotanana,
ka didiko amin'ny ranomasina izany tsy anaketra nakahifantitra nafanampiana eto ary aoka ny fananomasina nikasika anay tsiraray avy ka ny tendretra izay entondreo mpanomponao amin'izao ariva izao dia tena hoe hitondra fanitsiana sy fananarana fampianarana ao anay tokoa ny ilatsapaka anatin'ny fonay ka tena hoe voniny izahay ny ova voniny izahay no miaramila hijo anatanteraka ny tenao hatramin'ny farany Jesosy dia afanganiny dia andreo namanay izay mbola any an-dalana any Jesosy raha sitrakao dia misaotra anao ny mivavaka ary dia voninahitra sy terany natolotra anao mandrakizay aleluia amen. Aleluia. Makasitraka indrindra ny zokilinantsika atao anatin'izay vavaka matsiro be izay nentiny amin'ity androany ity nanoloana ny fotoana. Aleluia. Andriamanitra manakaripasoavina ny amaly fitianao raha nampaviliana dia tahiny tompo hatrany hatrany dia mitombosa mitombo fahasoavana. Aleluia. Iza no mety mbola tsy narabaiko teo i raha nampavilizatsy ala tonga soa raha zana Monika ihany koa tonga soa. Aleluia. Amin'ny herin'ny androany. Aleluia. Amin'ny herin'ny androany tsika natateraka Pasika. Amen. Amin'ny herin'ny androany ohatry izao tsika efa ao anaty fotoam-bavaka ny Pasika ao anaty Zoom ao ho an'i Jesosy ny voninahitra samby velon'aina hitandrina an'izany Pasika zany tsika hanao alim-bavaky ny Pasika tsika anaty Zoom amin'ny herin'ny androany. Aleluia. Amin'ny latsinainy zany misy fandarana dia ny talata tsy misy fandarana live eto. Ny alarobia koa mbola tsy arakaraky ny arirahana satria ao anaty Zoom isika natateraka amin'ny Pasika. Ianareo izay hanao Pasika araka aminay moa dia efa nitanana teto foana nareo fa raha amin'ny Zoom nareo mandefa MP dia ampidirina anaty groupe ny tandrana ny Pasika. Dia mila mampiditra Zoom ianareo satria anaty Zoom no irahantsika amin'ny Pasika. Aleluia. Izay rehetra olona efa vita batisany rano dia manomana fandraisana. Jus de raisin efa kely vidianao eny amin'ny supermarché eny dia mofo tsy misy masirasira tsy misy levura raha tsy mbola hainao no manao azy. Dia rehefa tafiditra anatin'ilay groupe tsika amin'ny Zoom avy izao dia ao atsika no mifandinika sy mifampianatra momba an'izany. Izay rehetra efa vita batisany rano na tsy teto aminay aza ny vita efa vita batisany rano le nyroboka reny fotsiny ianao dia efa afaka miara-mandray fanasan'ny tompo aminay. Aleluia. Marina mihitsy zany toza vetivety kely ohatry ny voaingana kely marina no nanentana an'izay efa amin'ny herin'ny androany sahady dia miomana ary tsy ny mofo sy ny divay ihany ranom-boaloboka ihany no tsy divay tsy divay ny atsika fa ranom-boaloboka tena jus de raisin mihitsy dia tsy ireo ihany nefa nomanina. Misy fotoana nareo mety tsy mahavita manomana an'ireo dia tsy ireny iny ny zava-dehibe fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fo ny fanahy amasino an'i Jehova aoka ho masina aoka tsy sotratra ny masirasira ela isika aoka tsy sotratra ny masirasira tsika mandritra ny tenemana ity fa enemana sisa samy mitandrina ny tenana samy miaro ny lambany tsy aloto aza manaiky voaloto aza manaiky voapetipetina fa hiarika Pasika mahafinaritra be tsika ny loveliony efa voavidy. Aleluia. Efa nividin'androano ny tehirizo tsara reny sao dia mangetaeta raha pisy dia ino no sotroina tehirizo tsara. Andolina Suzel tahiny Jesosy tonga soa. Aleluia. Afinaritra ny Pasika ao anatin'izay dia manomboka amin'ny 7 sasany moa ny fotoam-bavakantsika. Ny tompona ny vavy Geneviève Andriamananjara manomboka amin'ny 7 sasany ny fotoanantsika mifarana io any amin'ny amiray amin'ny roa maraina any arakaraky ny mety raha mitoerana fiderana hainareo ihany ny groupe izay maharesy efa tafaraka ao anaty Zoom ao surtout hoe hideran'Andriamanitra hafa dia mety tsy fantatra dia mahaparay ny andro fa ny andro dia tsy miasa ny ampitson'io efa nameraka tsy fesana ny ampitson'io amin'ny zomany anentana ny tenin'Andriamanitra momba ny Pasika dia manasanao ary indrindra ho anareo mety mbola tsy resy lahatra amin'izany Pasika zany mety tsy fantatrareo inona ny Pasika mety tsy fantatrareo inona ny ao ambadiky ny Pasika
dia asaina nareo amin'ny zoma amin'izao amin'ny zoma dia misy ny kilalao izay ho ataontsika question pour un champion kely eto amin'ny Anki Radio dia amin'ny lakamisy nga mba seho anareo eto indray le gato rehetrarehetra fa tsy eto am-pelantanako izy amin'izao fotoana izao a dia zomantsika mety tomboka amin'ny valova sasany a misy andrata irana mampionina dia miasan'ny vavaka fiambenana izay ataoko miaraka amin'ny toriteny pasika toriteny spesialy pasika zany io alleloia sabatsika manao sabata lahatsika makaina latsinaitsika fitaomba vavaka fiambenana talatsika to dia tsambo tsisy eto fa any anaty zoma nanateraka ny pasika alleloia zatsika no hirana ankiray aloha dia hitra amin'ny ten'andriamanitra zay hoe tandrana vavisika maharisôtsika amin'ity androany ity alleloia inona ary ny raha ho ataontsika ho anareo izay mahay mitsatoka hira tianareo be isakinareo izy ity dia tianareo be foana dia raha ela ndraitsika zao tsy nahaino an'le izy ity dia hira ohatrany ataon'olona ohatra somary avany ambanimbany vohatra zay ry zareo mipiran'le izy a dia tianareo be le hira inona ary zany iry zany ho an'izay malala ao alefako a ilay hira tetiany naronesinareo an'ity ity tamin'ny voalohany dia zay vo henonareo tany toerakapa angamba inona ary zany iry zany miezaka isika tsy voapetipetana hainy mampionana fa mampionana zay zay hoe fa eno mampionana nandeha kely teo tamin'ny zaranao préparation teo ngamba le zafindrony tsy le zafindrony inona moa zao zay tiantsika be zay tsy le zafindrony tsisy mitsatokinareo to dia alefako le hira fa hira hainareo izy tia hira tianareo ihany koa dia atolotrareo ampitiavana be dia le otsavelona antsy otsavelona le mihinana voasary kely sa tiako be mihinana voasary kely iny mihinana voasary kely amin'ny farany fa tsy iny aloha fa le nitenen'Ranabavy Erika iny a no ataontsika androany tany tompo a saotra ny Ranabavy Erika na intsatoka an'iny a nda ho ary menofinahitra ho resy ve
setrasetra ny tany aza ito miantoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino lay dina mampitanotrikano ve ny fiaino malaity mampitomana nao ve ny setrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fatra na mampangoraka fa banjino lay dina aza mamaky o resy fony zakany hamilomzam-piaina lety fa mitraka aza makiviza fa Jesosy lay tianao nanome tongy anampy anao nanome tongy amonjy anao aza manaky o resy fony zakany hamilomzam-piaina lety fa mitraka aza makiviza fa Jesosy lay tianao nanome tongy anampy anao anampy anao izy amonjy anao lay teny fikasany tsy miovy zany Alléluia. Potra kely tombadika re mahazo data ohatra zareo nefa rahan'le hira mahafinaritra ny tiany tompo tiana rakotoary zaka tiany fanomezana Juliana le hira dia tiany Gabriel kely ihany koa. Alléluia. Mahafinaritra zany ataovy zatra miheno hira mihitsy hira fiderana ny ankizy mahafinaritra. Alléluia. Mampamangy amin'ny Gabriel kely ao manorika mamy anareo menakavy. Alléluia. Eny ary izay no ela fa andao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ho entendranavavitsika Marie-Jo. Alléluia. Avatsy États-Unis tsy izy indray no hitondrasika ny tenin'Andriamanitra androany dia andao ary tonga dia ampandrosoantsika izy avy hatrany. Alléluia. Tsisy isorina soameva mahazoava elo finaritra. Andao ary tsika ny tenin'Andriamanitra dia rehefa avy eo tsika Alléluia hiditra amin'ny famelabelarana. Nanavavy Marie-Jo moa nitondratsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Alléluia. Ndao ary lasa ary tsika vita mony azy ny toloteny dia velona tany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra fa mareta hatramin'ny farany isika rehetrarehetra. Tany tompo Marie-Jo anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny pastera mianakavy ny penako
dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra mpanaraka n'izao fandaharana izao fa ny tafahoana amintsika indray ny penako amin'ity fotoana androany ity. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampaherezantsika androany dia ao amin'ny tantara voalohany toko 4:20 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Tantara voalohany toko 4:20 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny nandresen'i Davida ny Filistina. Koa nondren'ny Filistina fa efa nosorana ho mpanjakan'ny Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha reny Davida izany dia nivoaka hiady taminy izy, ary dia tonga ny Filistina ka niakaka teny amin'ny lohasahan'ny rehefa hita, ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe hiakatra hamelo ny Filistina va atolotra ao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy: miakara atolotra eo an-tananao izy. Amen. Janontsika hatreo fa mbola toizantsika le izy rehefa avy eo fa eo aloha no teny entiko ifampaherezako amintsika tsirairay avy. Teny Davida ary havana malala dia tsy tonga dia nanapa-kevitra hoe dia tonga dia ambely ny Filistina na hoe dia nanapa-kevitra hoe zao ny ataoko na zao, fa teny Davida dia mbola nanontany tamin'Andriamanitra. Araka ity teniny ity hoe mbola nanontany tamin'Andriamanitra Davida hoe hiakatra hamelo ny Filistina va atolotra ao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy: miakara fa atolotra eo an-tananao izy. Amen. Halleloja. Ny tiako ampita amintsika ny amin'ity ten'Andriamanitra ity dia ny fangatahantsika décision an'Andriamanitra, ny fangatahantsika izay fanapahan-kevitr'Andriamanitra rehefa hanao zavatra anankiray tsika. Teny Davida raha nangataka tamin'Andriamanitra hoe hamely azy ve, dia nanaiky Andriamanitra hoe asio fa ataoko eo an-tananao izy. Ary toizantsika eo amin'ny 1:12 eo amin'io tantara voalohany toko 4:20 ihany dia hoy izy dia niakatra nakao Bala-Perazima Davida ka namely azy teo. Dia hoy izy: ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovan'ny anaran'izany tany izany hoe Bala-Perazima. Halleloja. Ny tanako ozy no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hipariaka toy ny rano vaky. Tena lehibe Andriamanitra, ary ny olona anankiray rehefa miandry an'izany fitarihan'Andriamanitra izany, manaiky an'izay hitondran'Andriamanitra, manontany an'Andriamanitra alohan'ny hanaovana zavatra anankiray, dia tsy maintsy mandresy izany olona izany. Amen. Halleloja. Tsy maintsy mandresy izany olona izany. Hitantsika amin'izany ity nataon'i Davida ity. Rehefa nanontany izy dia mibaiko Andriamanitra hoe eny mandeha any fa ataoko resy eo an-tananao, dia tena nandresy tokoa izy. Ary ny tanako ozy izy namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Halleloja. Mpandresy Davida teto, ary tanteraka taminy ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia 28 toko 7 zafady. Deutéronomia toko 7:20 le hoe atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hamely anao, ka lalana iray no ivoany anatona anao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Amen. Halleloja. Teto dia hoe miparika toy ny rano vaky ny fahavalo, dia tahaka an'izany koa lalana fito no nielany teo anoloan'i Davida. Halleloja. Lehibe Andriamanitra, ary izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany mihitsy nasehony tamin'i Davida, satria nanino? Davida dia nankatoa, Davida dia naka ny hevitr'Andriamanitra, tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy, fa nandeha tamin'ny herin'Andriamanitra, ary mbola niandry ny baikon'Andriamanitra ihany koa vao nanatanteraka zavatra anankiray. Dia inona ny vokany? Fandresena, fahombiazana. Halleloja. Tsika tsirairay avy io koa dia mila an'izany fitarihan'Andriamanitra izany. Raha hanao zavatra anankiray tsika dia mila manontany an'Andriamanitra. Indraindray manko tsika rehefa manapa-kevitra tsika indraindray amin'izay tiantsika. Ataoko ty androany
tsy mieritreritsika hoe an-tany an'Andriamanitra aloha na ohatr'izany fa rehefa mahafinaritra atsika fotsiny dia ataontsika le izy dia rehefa avy eo tsika maninona tahaka le mpanao rami taloha le manao rami tsika angamba mety efa tsika teto mety efa nanao rami daholo dia rehefa sendra vato midofotra ozy izy le piry izay dia inona mahazo tena hoe mangainy disy fanantenana nanantena azo nefa midofotra dia ohatran'izany le izy rehefa itsika mandeha amin'ny herin'ny saitsika rehefa itsika manapa-kevitra alohan'Andriamanitra amin'ny zavatra ataontsika dia potika foana ny fiainantsika ry havana malala tsisy zavatra manjary fa ny tsara indrindra dia ino manontany an'Andriamanitra mety ve ny anaovako an'ity zavatra anankiray ity mety ve ty fanapa-kevitra raisiko ity amin'izao fotoan'izao ny fanamasina vanandro ny fanamasina izao mila manontany ny fanamasina ianao mila mitoetra mivavaka aloha ianao manontany ny fanamasina hoe mety ve ty zavatra ataoko ity akasitrahanao ve ty zavatra ataoko ity fa ny fanamasina ry havana manolo-tsaina atsika ny fanamasina ry havana taridalana atsika marina rehetra amen halleloia hitatsika tsara ny tantarany Jona raha ohatra ka ndran'Andriamanitra izy ho any Ninive dia lasa izy nandositra an'Andriamanitra nandositra ny Jehovah Andriamanitra izy fa lasa nidina tany Jopa izy nakany Tarsisy izy dia inona no niseho nandefa rivotra mahery Andriamanitra dia nanonja ny ranomasina dia letika tany anaty ranotany izy tantara be ny tantarany Jona avy eo nandefasan'ny Andriamanitra azan-drano lehibe izy ny telasy lozany e zany ry havana malala fa sofa Andriamanitra mbola namindra fo tamin'ny Jona ary le azan-drano lehibe nalefa n'Andriamanitra iny arovana ny Jona mba tsy ho faty izy na dia 3 andro ary izy ny tao anatiny io fa lehibe Andriamanitra mbola namindra fo tamin'ny Jona haeto ny tenin'Andriamanitra ry havana izay zaraiko amintsika dia izao hoe raha anao zavatra tsika dia aoka tsy handeha amin'ny herintsika Jehovah Andriamanitra ngefa ny teny izany tsy amikerina ny fahatanjahana ozy izy fa amin'ny fanahiko ka eto tsika tsy tokony handeha amin'ny kerintsika tsy tokony handeha amin'ny fahaizantsika na amin'ny fahalalantsika mba hahatonga ny zavatra ataontsika mba hahomby halleloia amen dia matetika manko rehefa diso ny zavatra atao diso safity izy diso lalantsika satria tsy mba niaino fanamasina tsy mba niaino an'izay fitarihan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika fa izay tiantsika nataontsika dia avy eo tsika rehefa midofotra arak'ilay zavatra niteneniko teo dia inona no miseho kivy mamoy fo mametsiny an'Andriamanitra dia tonga amintsika le teny ato amin'ny ohabolana toko 7:7 hoe ny fahadalan'ny olona no mahasimba ny alehany ka amin'ny Jehovah ny sositra ny fony tsika mihitsy no mila mandinika tsika mihitsy no mila ny fitarihan'Andriamanitra rehefa hanao zavatra fa tsy avoantsika mimonomonona amin'Andriamanitra ary ny fimonomononantsika amin'Andriamanitra ry havana malala dia tsy ahitantsika sitraka eo anatrehany mihitsy tsy ahitantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny fimonomonana alleluia dia androany mino aho fa izany hafatra fampaherezana foy alaitsika tahaka tamin'ny toetra ny Davidy izany dia hanova ny toe-potsika indray mba tsy handehanantsika arak'izay tiantsika na hanaovantsika zavatra tsy amin'ny filantsika foana fa aokontsika mba antany ny fanamasina aokontsika mba hiandry ny taridàlan'Andriamanitra foana rehefa hanao zavatra mba tsy hamotika ny fiainantsika mba hampahomby atsika dia mila fitarihan'ny fanamasina tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika mba ho tahaka ny Davida vakitsika eo amin'ny 7:10 ny fahombiazan'ny Davida tamin'ity tantara ity amin'io tantara voalohany toko 4:10 ihany ary tonga indray ny Filistina ka nahaka nyakaka teny Andohasa indray dia nanontany an'Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe aza mandeha hanenjika azy fa mivolia azy dia mandeha any fa ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny hazo barisama ary
raha toa maharefika atokaton'olona eny amin'ny tendrony azo balsamy ianao dia miangahany izay hiady fa amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra amelony miaramila ny Filistina. Ary dia nanao arak'izay nandidian'Andriamanitra azy Davida ka dia namelony miaramila ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy, ary nilaza ny Davida ny elo tamin'ny tany rehetra ary nataon'i Jehova nahazo ny firenena rehetra ny tahotra ny Davida. Haleloia! Izany ny fandresena azon'i Davida rehefa nanaiky ny baikon'Andriamanitra izy, rehefa nanaiky nanontany an'Andriamanitra izy aloha vao nanao zavatra. Tsy niainga mihitsy Davida raha tsy ny hevitr'Andriamanitra ny tonga teo aminy, raha tsy ny baikon'Andriamanitra ny tonga teo aminy dia tsy mandeha mihitsy Davida. Dia inona ny azon'i Davida? Fandresena ry havana, fahombiazana. Haleloia! Ho anao koa raha te ahomby ianao dia izay ny zavatra farako anao hoe miaino ny fitarihan'ny fanamasina, manontania an'Andriamanitra raha hanao zavatra ianao mba tsy ho diso fanantenana ianao amin'ny zavatra izay seho ao aoriana ny fanapakevitra raisinao iny. Amena. Dia ho tahinana izany teny izany mba haniry ao anatin'ny fotsika tsirairay avy tamin'ity fotoanandroany ity dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fiadanana kosa ho amintsika izay ankasitrahany ety ambony tany. Mandra-pioana tompoka. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka ninany Zokomary Votsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be mampahery antsika rehetrarehetra izay netiny izay. Misaotra Marizao dia Andriamanitra manakaipa saona maro fitianao mitomboositra trany dia mitombofa soavana dia alefaso foa ny infekiriny dia tena anisany mahafinaritra na mihitsy ny fond musical kelinao iny, tiako be mihitsy iny mankasitraka. Aleloia. Tahiny tompo ianao tantara voalohany dia tantaran'ny Davida indrayntsika androany. Misaotra ihany koa amin'ilay testamenta taloha satria zaho manokana dia tena makatsiro ny tanteraka mihitsy mamelabelatra rehefa mamelabelatra tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha satria dia tena manakarena be ilay soratra ao amin'ny testamenta taloha. Mahafinaritra be ny toriteny mamelabelatra ny toriteny amin'ny testamenta taloha. Mankasitraka ny nandreseny Davida ny Filistina. Aleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tantara voalohany toko 7 tsika izao dia nipavaloka hatramin'ny 7 ny vakitsika androany. Misaotra anareo koa mankasitraka azy mampahery azy foana ny ankizy mpandray anjara mankahery anareo foana ny fampaherezana ataonareo. Aleloia. Tantara voalohany toko 7 dia ny favalo. Soramary dia nandreseny Davida ny Filistina amin'ny anaran'i Jesosy. Kolondren'ny Filistina rehefa nosorona ho mpanjakan'Israely rehetra Davida dia niankana hitady azy ny Filistina rehetra. Voalohany indrindra raha mbola tsy voaolitra ho mpanjaka Davida mbola nilamina ny fiainany. Fa voaren'ny Filistina fa nosorana ho mpanjakan'ny Israely rehetra. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy zany Davida. Niara-ny ainga tamin'izay ny fiakaran'ny Filistina hitady azy. Azagaga zany tsika. Aleloia. Azagaga zany tsika rehefa hoe manomboka mandroso ara-panahy, ianao manomboka miditra amin'ny tontolon'ny fivavahana io ianao miova fo hanolotra ny fiainanao an'i Jesosy io ianao manomboka iroso amin'ny fivavahana, tena iroso amin'ny ara-panahy io dia tadidrio fa eo ianao ny hanomboka handray ny ositra mahazanak'Andriamanitra anao. Ary amin'ny fotoana misy olona manontany hoe toa arakaraky ny vavahana ohatra ny vome dia tena marina izay. Talohantsika tsy ambony tsy ambany maditraditra eny mivavaka tsy ndraindray ohatra ny tsy dia nanino. Navelany dia volo teoko zavatra fantany koa fa mangatsika sy ny matimaty ange tsisy ninona tokony hatakena olona ohatra izany tsisy. Izany mahatonga antsika tsy gaga
fa maninona mora misy olona mifamaly miteny raty sy ny sisa eo amin'ny Facebook manao live tsy tapahan'ny Facebook fa maninona rehefa resaka fivavahana dia tapahana satria hitondra inony ty fivavahana ty hitondra inony ty hitondra ny olona hoaizy ty fitombavaka ty fandarantsika ty hitondra ny olona androsaram-panahy hitarika ny olona ho voaositra ho zanak'Andriamanitra voareny ny Filistina hoe zay fa lasa mpanjaka ndao amin'izay eo zany ny olona anankiray manomboka eo amin'io mandray amin'ny toerana ambonimbony ny ara-panahy io eo vao tena mitady andavo anao amin'ny fakapanahy samihafa amin'izay ny devoly anke mba tonga ny ten'Andriamanitra amin'izay amin'ny Korintana Korintana voalohany toko fahafolony dimy faharoa ambin'ny folo ianareo izay efa mijoro tsara tandremo solavo ny azo avo alandrivotra ho ny fomba fiteny ary misy ny tehisitina anao hidina dia ny devoly zany reny ny Filistina amin'izay efa tonga lasa mpanjaka Davida ndahozy izy vonoana io Davida koa tetsekilany ahoana ilay ten'Andriamanitra amin'ny tapany faharoa amin'ilay andivavana niakatra nitady azy ny Filistina rehetra koa raha reny Davida zany dia nivoaka hiady taminy izy toy izao ny tenen'i Davida iza moa za inona moa zany zao ny toerana misy ay voaositra ay tsy voaositra ary asa osy Davida ngeravana mbola tsy voaositra dia efa sany ady tamin'ny liona sy mibery osy Davida tsy voaositra ary asa mainka fa za voaositra zao ndao ary naoko zany tsy tokony hitsokady aza mifarivotra sy miferonena lava amin'io devoly io ianao fa ianao ke olona voaositra tamintsika mbola tsy mivavaka samy miatrika ady fa tsika rehefa mivavaka izao koa tsy matahotra miatrika ady voaositra ange ianao totozy Davida ndao ary tany tompo Samir Tansia ndao ary sisy nivoaka zao hiakatra za koa hivoaka ozy Davida halleloia ka Davida ny fendrofendro zany rehefa mpiady angio ankehitriny izy efa voaositra ianao io efa voaositra ianao halleloia efa nomenanao ny fahefana nitsaka menarana sy mainka ary nomena hery ianao hoy Jesosy hoe tsisy hampaninina anao zany halleloia da mitsokady zany tsy ianao izany tsoa zany zao tokony atahotra mpamosavy na hoe ianao izany tsony ny atahotra mpandatsa-baratra na hoe ianao izany tsony ny atahotra nyreny olona mampatahotra rehetrarehetra reny tandremo ony fa ty ony misy numéro tandremo fa raha voaty numéro ty ny miantso tonga dia maty zay olona miteneniny avy ao aty zany numéro zany atsona sy evo miantso anay zany misy an'iny le amin'ny Facebook nitako hoe misy ty olona tandremo mpamosavy misy ty fa zay olona miantso atsony amin'ity numéro ty ka mamaly dia maty za sy evo miantso aty zany ahitana zany raha maty zay na velona tsika voaositra ry avany tsy tsika lasa ty miady aman'olona fa tsika kosa nomena hery ahafahantsika tsy matahotra ny devoly zany tonga amin'izay Filistina dimy fasivy ary dia tonga ny Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasahan'ny rehefa hita io lohasahan'ny rehefa hita io dia io toeran'io ireo toeran'io tsy avakindrana vavimandry teo fa indroa ny Filistina niakatra teo foana ny akarany somary manana tantara amin'ny Davida io lohasahan'ny rehefa hita io satria teo ny medivany indroa tamin'ny Filistina nandreseny foana teo koa raha tadidina hoe izy tantarany Davida zay voadidany fahavalo kory Davida nefa Davida te hisotro rano nangetaheta hisotro rano dia nisy lehilahy anankiray nanao kamikazy nanao viveriny ainy namakivaky ny tsetsaika nandalo ny fahavalo dia naka rano tamin'ilay loha rano teo dia netany tany amin'ny Davida le izy teo amin'ny lohasa io ary tonga ny Filistia dia niakahaka teny amin'ny lohasahany rehefa hita maro zareo fa izao zava-dehibe ty zavatra teneniko ty tsy hoe voaositra isika
tsika le vozotra dia manam-pahasahiny zay tena konao hoe tsy lasa mpiady aman'olona na hoe tena miseho antsika hoe izy tsy zay le izy fa tsika kosa matsapa hoe za vozotra za zanak'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra atao anatiko. Alleloia. Na izany aza nefa andiny ny 10. Ary Davida na nytany tamin'Andriamanitra hoe hiakatra mely ny Filistina fa za atolotro tanako fa izy. Re Davida tsy nionona fotsiny hoe za vozotra dia andeha. Fa natonga ny Davida ary amin'ny 17 hoe nilaza ny Davida ny hery teny amin'ny tany rehetra ary nataony Jehovah nahazo ny firenena rehetra nitahotra ny Davida. I Davida dia tena mpanjaka tena nampatahotra ary sarotra ny ady taminy satria zao sady vozotra no tsy nitoky tamin'ny tenany fa nitoky tamin'Andriamanitra. Ao aminy daholo zany ny qualité rehetrarehetra tsy ahafahana mandresy anazy. Ny hery rehetrarehetra sady efa vozotra izy tsy manao foana izy fa antaniny an' Jehova aloha. Jehova azavao ny lalako. Loia na antany an' Jehova izy. Ary zava-dehibe amintsika zany manontany an'Andriamanitra zany. Inona ny ataoko Jehova? Za vozotra fa na izany aza manary ahy ianao tenenao amiko ny tokony ataoko fa za nge mbola zaza. Alleloia. Nanontany Davida ary mahafinaritra an'Andriamanitra zay toetrany Davida zay. Dia nanontany izy Jehova. Izy amin'io tsy matahotra le fahavalo fa na tsy matahotra le izy antaniny an' Jehova ny tokony atao. Ty Jehova mahafantatra inona ny tokony atao. Jehova hiakatra mely anazy ve zaho? Atolotro eo an-tanako. Meno izy sao dia tsy atolotro ao Jehova mahafabaraka eo ho Jehova. Ho Jehova tamin'ny miakara fa atolotro eo an-tananao izy. Davida zany tsy mila manontany hoe firy nisy an'le ao. Davida tsy mila manontany inona daholo ny fidinan'ny Filistina izavo ny tonga ao. Zay taloha tena tia miady tamin'ny fahazazany hoe tena tia miady. Dia tretnareo no fitiavana iady zay mpianatra ny anansana dia mavita tongatra ny mandeha tongotra tongatra any amin'ny Sainte Famille any Mahamasina hijery ny olona miady fotsiny. Zany tsisy portable fa tamin'izany dia mandeha fotsiny raha rapitsony iady anina sy anina. Misy olona efa malaza be mpiady dia tena maika mihitsy miala vany any anansana miazakazaka mandeha tongatra any amin'ny Sainte Famille hijery ady fotsiny. Ary rehefa miady io dia nire tsy tonga le adversaire raha manontany izavo miaraka amin'ny anina dia vao hoe anina ianina ao dia matahotra izy sao dia ho resy ihany fa loatra tsy mandeha dia tsy tonga ny adversaire, tsy tonga amin'ny mpifanandra. Davida tsy nirarahan'izany. Ny problème ny Davida dia zao: asian'Andriamanitra mandeha ve sa asian'Andriamanitra mijanona? Rehefa Andriamanitra miteny hoe mandehana fa atolotro eo an-tananao na firy na izy dia atolotro eo an-tananao. Atolotra zany ke tsy ianao mamaky fa misy tanan'Andriamanitra manolotra. Rehefa tolonana kadao ianao dia ianao mikipy dia manao tanan'olotro fotsiny dia atolotra. Anefa fandresena ho an'ny olona voaositra sy mahay miaina an'Andriamanitra. Ny fandresena tsy samborina, ny fandresena tsy afaka zahana. Ary za mino fa misy olona eto an'olona an'Andriamanitra fa ny fandresena atolotra fotsiny. Isy olona nala fanadinana eto atolotra anazy hoe ty omenanao. Isy olona hiatrika examen eto atolotra hoe ty omeko anao. Alleloia. Manontania aloha Jehova rovina ny daty anaovako examen. Alleloia. Sasa mety hoe androany dia ataovy fa ianao mety miteny inona rovina Jehova. Jehova hoe aoriana amin'ny Pasika aloha atao. Alleloia. Ianareo rehetrarehetra izay hiatrika zavatra, anala examen, hiatrika zavatra mafapaka afaka mifidy daty, ataovy aoriana ny Pasika, ataovy aoriana ny hanim-bavaky ny Pasika. Torohevitra aminareo zay. Hiatrika zavatra nareo na hiatrika
sy fantatro niny ka azonareo atao no programme any daty hoe fidiny hoe ifidy an'le daty ataovy après amin'ny alobavaky ny pasika zay ho ataotsika amin'ny zoma resaka bebe kokoa an'izany momba anareo fa ataovy aorinan'ny pasika nge fa tena tonga dia fandresena. Halleloia. Hainao zany Davida miady zany, Davida miady zany fahavalo atolotra ohatry hoe alaina zany le fahavalo efa alaina fotsiny dia atolotra indy, alaina fotsiny dia indy atolotra ho atolotra Andriamanitra eo anoloanao ny fandresena, ho atolotra Andriamanitra eo anoloanao ny fahafahana fanadinana, atolotra hiakatra permis anao permis de conduire anala permis aorinan'ny pasika manala. Halleloia. Hiarika fanadinana isan-karazany. Nisy olo nefa niaritra entretien androany. Fandresena no izaliko amin'izany olona zany, tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Amen. Ho Jehovah mekara fatolotra anao izy. Andiny ny faraika ambin'ny folo sy ny andrela koa Davida, tsy andiny ny faraika ambin'ny folo dia faharoa. Film amerikanina ihany koa dia niakatra nakao Balaperazima Davida ka namery azy teo. Dia hoy izy, ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavarika hiparika toy ny rano vaky. Halleluia. Tamina avakina dia zany Balaperazima. Zany hoe Andriamanitra zany aneo ny heriny fa Andriamanitra mila tanana ampiasaina. Halleluia. Amen. Andriamanitra mila tanana ampiasaina. Dia tanana Davida no nampiasaina. Dia tanana Davida zany ny tanan'Andriamanitra. Davida ihany fa ny tanany tsy izy ny tompony fa ny tanan'i Jehovah ny tao amin'ny tanan'i Davida. Resy lahatra amin'izany Davida. Ny tanako izy izy no namakian'Andriamanitra. Ny tanan'i Davida zany nomenany Andriamanitra. Andriamanitra mampiasa ny gaga ny olona ohatran'ny mampiasa tanana be fa tsy Davida. Tanana fotsiny anazy fa ny nampiasa an'io Jehovah. Halleluia. Ampiandraman'i Jehovah ilohanao io. No fotsiny nentinao manala examen fa ny ao anatin'io Jehovah daholo ny asa tao. Halleluia. Marina ke zany teniko anareo zany. Izany hoe an'le film misy dessin animé nampimekely zay taloha efa ela, Ratatouille. Efa hitany Ratatouille nareo? Le misy an'le ale tsy mahay mahandro sy manao an'iny fa misy an'le voalavo kely anatin'ny lohany eo dia iny no mibaiko anazy. Lasa mahay manao sakafo be mihitsy izy. Izy tsy mahay fa vao tonga anaty satroka n'le voalavo dia le voalavo amin'izay manao an'le sakafo tonga dia tsara hatramin'ny sira ny daokany, iny ny tena tsara tarehy. Ratatouille. Lobeako ty izy reka ampindravoko an'izao ny ako ty lobeako ty ampindravoko an'i Jehovah aloha Jehovah ny ampiasa an'io fa za tsy mahay mampiasa an'io. Dia ohatratra n'iny Ratatouille mihitsy fa Andriamanitra tsy voalavo akory. Iny zany zay le izy fahitoko anehoana anareo fa itsika rehefa Jehovah ny anatintsika hitanantsika kely avana tena mahay miady. Fa iverinao fa Davida moa ry havana dia tena hoe mahay mitoraka tahaka ny ahoana ka hoe vato anankiray dia nefa nieritreretinao fa Goliata iny misy satroby. Dia eto misy an'ilay ino dia ty le sarina vy dia feno vy. Eo fotsiny 10% ny vatany na 5% ny vatany Goliata ny tsisy vy. Eo fotsiny. Dia Davida izy, olombelona izy. Tireur d'élite ary havana mety mbola miratehana zany raha misy an'le visière iny. Hoe tena tireur d'élite mahay be dia hoe eo zany tsy maintsy eo ny tratra amin'ny Goliata. Nefa ny Davida sady miazakazaka nge Davida ry havana. Mahita ve hoe olona sady miazakazaka no mitifitra pilotra. Dia mavoa eo. Raha tsy efa nampindraminy an'i Jehovah ny tanany. Jehovah nge mahitsy sorako ohatr'izany fa tsy Davida. Hoy Davida, ny tanako izy izy namakian'Andriamanitra. Ohatra ny tanako nitorahany Jehovah. Gaga ny olona manao fanadinana ianao. Soratananao io tonga dia hafa mihitsy, tonga dia hitany mpitsara hoe tena mety. Halleluia. Nareo nge manao examen misy fotoana ny mpitsara tsy mijery an'iny ela be kory. Vao mijery fotsiny tena tsy mba soratanan'olona dia tena tsara. Tovy afaka izy fa mety be io. Halleluia.
Zany mahatonga antsika eto rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, Andriamanitra no avelantsika mitaritarina antsika, fanadinana lanao zany mody manala sisy ianao. Fomba ny mandeha manao examen fa mifahafahana efa hanao e, halleloia. Fa koa isy Andriamanitra tsy afaka examen zany. Maro nareo ny hoe manao examen permis amin'izao fotoana izao. Tena teneniko anao, ampindramo an'i Jehova ny tananao, ampindramo an'i Jehova ny vatanao, aloha Jehova ny anao an'iny. Fa ataony amin'ilay tena mety. Halleloia. Tonga dia Andriamanitra, tonga dia resin'i Davida miparitaka. Dia inona ozy nareo ka ny olona rehefa andeha hiady dia mitondra Andriamanitra, bimbina n'ilay Andriamanitra. Fa inona nataony? Nilozan'izy ireo teo ny Andriamanitra, nilozany. Samy mamonjy aina izy fa eo anao Andriamanitra, maty eo anao mialatsiny ilay Andriamanitra fa tsy zakako ianao. Neo ny Davida ny Andriamanitra no mitondra azy, neneto izy no mitondra ny Andriamanitra, nahajanony teo, nidoran'ny Davida tamin'ny afo fotsiny ny Andriamanitra. Io Pasika io dia izao. Jehova mitsara ny Andriamanitra ny Egiptianina. Hodorantsika amin'ny afo daholo amin'ny alibabaka ny Pasika ny Andriamanitra ny Egiptianina. Tahaka nanovan'i Davida ny Andriamanitra ny Filistina. Halleloia. Amen. Eny zao zanakay io ty romampino vavolombelona tamin'ny Zoma dia nandefa mesazy anazy ny mpampianatra. Tamin'ny oral izy nahazo 20/20 mantsona vavolombelona taminareo teto. Tamin'ny écrit koa izy nahazo 32,25 sur 32 note. Zany hoe mihoatra n'le 32 sur 32 zany fa mbola le 0,25 ambony. Bonus amin'ny fitondran-tena sy ny sisa. Halleloia. Tsy manao examen fa maty ny ordinateur dia afaka. Halleloia. Manao examen B1 ianao anaovana nationalité, tsy tonga dia afaka ao zany. Tonga dia azonao zany. Raha nampahafanilo sapon-dramana. Halleloia. Azonao zany dia tonga dia apetrao ny taratasy. Tia le izy hoe amen. Dia azonao zany. Tahiny tomponareo tsika tahiny tompo andininy 17 tsika izao. Zany hoe zao zany, rehefa vohositsika dia mahatonga tsika, mahatonga ny zanak'Andriamanitra tena tsy azo atao ninina, tsy mionona fotsiny amin'ny mahavoahositra azy. Fa tena tonga dia mbola manontany an'i Jehova ihany koa. Halleluia. Miovavao zay fanina zavatra marina fa tonga dia azonao eo. Ary noty tsara be mihitsy ny azonao. Halleluia. Tonga dia voatifitra amin'ny B1. Halleluia. Amen. 17 tsika izao. Ary tonga indray ny Filistina ka niakahaka, tonga fandroana zany hanao vengeance zany. Hanao valifaty hoe anazy ny alefa atsika ny retour e. Fomba fiteny mantsy zany. Anareo ny alefa anay ny retour, tsy hitanareo nga zany. Mampatahotra an'ireo rehefa miteny zay tsy hiomana bebe kokoa noho ny teo aloha izy. Hitondra ny bebe kokoa noho ny teo aloha. 17. Ary tonga indray ny Filistina ka niakahaka teo andoha sandray, teo amin'ny rehefa hita ihany zany. Fa inona indray nataon'i Davida? Tsy manao lalandririnina, fa eo le ilaina araka ny torotentsika maro hoe mila manao Halleluia. Mila manana fahazarana miaraka amin'Andriamanitra. Fahazaran'i Davida ny manontany an'i Jehova. Andrevatra voly dia nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe nanontany indray Davida, ahoana indray zareo? Ahoana ny anaovana azy? Ho atao ve sa? Andeha hiady ve sa? Dia hozy Jehova. Aza mandeha hanenjika azy. Fa mivilia azy ka mandehana fa ho tonga any aminy ianao
amin'ny talifony azo balsam. Raha vakitsika ny Samuela faharoa hita taro ihany Samuela faharoa toko fahadimy ndraiky vakitsika Samuela faharoa toko fahadimy andininy hita taro andininy fito ambin'ny ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ndraiky vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Konondren'ny Filistina avy fanosoran'ny olona ho mpanjakan'Israely. Samuela faharoa toko fahadimy andininy fito ambin'ny folo ary nondren'ny olona fa fanosoran'ny olona ho mpanjakan'Israely Davida dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Paraleny Davida zany dia vidina teny amin'ny bateri fiarovana izy. Ary tonga Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasahan rehefa hita. Ary Davida nanontany Jehova hoe hiakatra melo ny Filistina va? Atolotra eo an-tanako fa izy. Hoy Jehova taminy miakara fa atolotra eo an-tanana tokoa ny Filistina. Ary Davida tonga teo Bala-Perazim dia nameritra tao izy ka hoy izy Jehova efa namaky ny fahavariko teo aloha kiparika tao amin'ny ranovaky. Izany nanaovany anaran-tanàna hoe Bala-Perazim. Ary nilozany tao ny sapany ka dia lasany Davida sy ny olona ireny. Ny faharoa. Ary niakatra ny Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasahan be rehefa hita. Ary nantantany Jehova Davida ka mivaliny hoe aza mandeha fa ho didino avy any arina izy ka ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny talifony hazo balsam. Io matsy mazavazava kokoa le izy. Zany hoe misy fotoantsika sen'Andriamanitra miasika ny fahavalo hoe tonga dia atao anenjika. Fa misy fotoana indray tsy izay ny fomba fiady. Andeha hiady ihany tsika fa tsy aveny aloha indray fozy Andriamanitra hoe andana miodidino mivily. Aza mandefa ho didino hafaneniny izy manodidina kely ianao lasa tonga faneriana ny fahavalo indray ianao. Tsara Andriamanitra rehefa manolontsaina. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa ampandesanao tsy mitovy daholo ny fomba rehetra andresenao fa samy hafa. Ary zay mila anontaniana ny Jehova foana satria reto Filistina reto niverina avany dia nanova fomba fiady. Ka raha fomba fiadindao tamin'ny voalohany ihany dia mba voany amin'izay ianao satria hita ny lesoka tamin'ny voalohany toy izay ho fahitsika kely ny taktika. Fa ny taktika ny Andriamanitra koa tsy taraka. Andriamanitra tsika koa misa zoro tsara ra-dalàna tsara mihitsy manaraka ny toetrandro. Tsy tara Andriamanitra. Ny fahavalo nanova fomba fiady ny Andriamanitra fa nanova talohan'izany. Ary io devoly io ny fakapanana eto tamin'ny taona 70, taona 80, taona 90 me miova foana. 324 tsika izao ndao antaninan Jehova ahoana ny andresentsika an'io fa voaresitsika ihany. Sairana mihitsy ka Lucifer avana mitady hevitra fomba fiady avy fa takatra Andriamanitra avy eo amin'ny lanitra. Tonga takatra Andriamanitra avy amin'izay avy zao lehibe mba hetra alao asaiko didiny Davida avy any ariana indray. Haleloha. Jehova sady mpiady mahery no mpitaritafika mahery. Sady commandant io, lieutenant io, capitaine io, haleloha. Général io. Sady mahay miady eo ambony latabatra io mitaritafika mahay miady ny ambony terrain io, haleloha. Fatany daholo. Ozy izy tsy miady, tsy manatrika. Fandana indray miodidina. Mivily azo izy izy. Anenao zany mivily an'ilay fahavalo. Ilay fahavalo io fa nitsoaka, ianao tsy nitsoaka. Fa ozy izy ny tena androany mivily. Dia mandeha dia io didino, haleloha. Fa inona mijery zany hoe ary Davida efa ho azo inona mahita. Lehibe ny Andriamanitsika. Ary andininy fa dimy ambin'ny folo tsika izao amin'ilay tantara voalohany toko efatra ambin'ny folo. Ary raha toa mandrefy godigodin'olona avy any amin'ny tendrony hazo balsam ianao dia miainga amin'izay hiady fa amin'izany ianao efa miainga melohanao Andriamanitra amela miaramila ny Filistina. Haleloha. Tsara Jehova. Tsara Jehova. Inona zany nasian'Andriamanitra atao? Mandeha makany ariana fotsiny fa mbola tsy mihetsika io. Miandro topy. Miandro topy. Topon'izy. Topony filohan'ny repoblika sa topony paster. Topony Jehova Andriamanitra. Haleloha. Miandro fotsiny. Miandro toromarika. Tsy mahazo mitsambikina alohan'ny baolina. Fa miandro topy tsara. Tsy taitaitra. Tsy taitaitra mihitsy ianao fa miandry an'Andriamanitra ianao. Inona Jehova, haleloha. Mahay mandamina sy mahay mandahatra ny Andriamanitra.
na ny generaly tapahaizana niandra tany amin'ny école de guerre manana ny fomba fiady rehetrarehetra kely sy bitika eo anoloan'Andriamanitra, kely sy bitika eo anoloan'ny olona miaino feo an'Andriamanitra. Reto Filistiny reto dia olona misy mahay miady taritafika tena zatrady, fa tsy hainy fa eo misy mpanjaka voaositra sady mpiaino ny feo an-Jehova, dangereux ry havana. Zany Davida zany tena nampidi-dozany hafa, nampidi-dozany fahavalo zany Davida izany, satria sady olona voaositra no manana fahendrena miaino an'i Jehova Andriamanitra. Ny olona miaino an'Andriamanitra Davida, ny olona tia miaino an'Andriamanitra, tia miaino ny feo an'Andriamanitra, makatonotory hevitra ary Davida zay nitenen'Andriamanitra tsy nihaino fotsiny izy fa nakatoa. Alleloia, tsy azo atao ninona ho ahy. Alleloia. Zay avy resy lahatra iteny indray amin'ny tendranty amin'ny fomba fiteny malaza be ampiropinandreo hoe tsy mahazo resy, fa Davida tsy resy. Alleloia. Ka zao izy na tena Andriamanitra, raha toa ka marefo gadogadon'olona avy ny tendro ny azo balsamy ianao dia miainga amin'izay miady, fa amin'izay nefa miainga miro anao Andriamanitra amely miaramila amin'ny Filistina. Misy zavatra endrasana zany. Inona ny endrasana? Misy feo an'olona migadogadona, feo anapahan'olona zany, feo anadia tongotr'olona miandry an'izay ianao, satria izay feo zay tsy olona fa izay feo zay feo an'ny tongotry Jehova. Ialoha lalana anao, miady anao. Fomba n'Andriamanitra mandefa fikasokanozy izy Debora. Izy jery tena Andriamanitra kely any amin'ny mpitsara, any amin'ny mpitsara toko efatra ny 7:10. Ary io Debora tamin'ny Baraka. Teto zany Baraka ilay niantson'ny Debora mba andeha hiady amin'ny Sisera, fa Debora dia vehivavy mahery. Ary io Debora tamin'ny Baraka, miakary fa anio no andro anoloran'i Jehova ny Sisera eo an-tananao. Tsy mivoaka eo anoloanao va Jehova? Alleluia. Matokio izy i Debora, fa Jehova nke melo lalana. Debora koa dia maheno ny feo an'io godigodiny io. Ary le teny aminao fa fomban'i Jehova io mandeha migodigodina eo anoloan'ny izay matoky azy. Dia tany amin'ny mpanjaka faharoa misy an'ilay tantaran'ilay boka Efata tamin'ny mosary tao Samaria. Dia jerenareo mpanjaka faharoa 7. Mpanjaka faharoa 7 andiny 7. Ary nisy boky Efata teo alohan'ny vavahady nifampiresaka hoe ahoana ny ipetrahantsika foana eto mandrapahafatsika. Raha hoy isika akato tanàna isika dia misy mosary eo tanàna ka ho faty eo isika. Ary hipetraka eto isika dia ho faty ihany koa. Raha andeha isika akany amin'ny tombony Sirianina, ka raha mamelona antsika moa izy dia ho velona isika. Ary mamona antsika kosa izy dia ho faty ihany isika. Dia nainga izy Efata. Ary dia nainga izy rehefa takariva akany amin'ny tombony Sirianina. Ary no tonga tena tsisy nitombo dia ireo tsy nisy olona akory, tsy nisy olona tsony tao. Fa Jehova efa nampandremy miaramila ny Sirianina ny figodidian'ny kalesy sy mifandehan'ny soavaly dia firondroan'ny miaramila be. Izy Efata zany mandeha fa zavatra ian'ilay miaramila Sirianina gorodogorodoko feo ana soavaly sy kalesy tonga dia mirodorodo mivotrovotra mihitsy ny tranon'ilay an-jareo. Tonga dia izy an-jareo atao hitsoaka fa tena zao ny tenenin-jareo. Ary niresaka hoe injao fa mpanjakany Israely efa nanamba mpanjakany Etita sy ny mpanjakany Egyptianina hiady amintsika. Dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takarivany ihany. Dia niloza ny tobony sy ny lay sy ny soavaly ny arabrika lasa nandositra monjy ny aindry. Everina fa feo ana fanjakana tsy anankiray fa be dia be. Izy hoe any Israely dia niampy ny Etita, dia niampy ny Egyptianina hiady amintsika fa tsy mba feo an'ny tongotry ny Israely rery zany. Nefa tsy fantany feo an'ny tongotry Jehova zany. Io ilay figodigodina ny tenenina. Alleloia. Ny tantara voalohany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa renareo ary raha toa marefo gadogadon'olona eny amin'ny tendron'ny balsamy ianao, feo an'ny tongotry Jehova io. Zany hoe Jehova zany rehefa hiady tsika. Alleloia. Dia miandry tampelo tsika. Dia eny figodigodina.
mero lalana antsika. Miaino ny feo an'Andriamanitra, henonao zany fa miankatseo. Godigodina rodigodogodo tsoka daholo ny olona. Olona be dia be zany nefa boka efada fa ny elohavan'ny inona? Ny elohavan'ny ditongotr'Andriamanitra. Irariko tsofoko rano aminaran'i Jesosy ianao. Andeha hiainga eo amin'ny fahavalonao. Andeha hiainga eo amin'ny mpitsara fanadinana. Andeha hiainga eo amin'ny mpampiasa. Melohanao godigodina makany Jehovahandriamanitra. Ianao tonga efa mipararetra ny fahavalonao hoe tena satria nanina ny elohanao efa nisy ditongotra ny godigodina. Elohavan'Andriamanitra ny ianao amin'ny adinao ry havana. Tena elohavan'ny figodigodonan'Andriamanitra ny ianao raha andeha eo amin'ny fahavalonao anao. Andeha eo amin'ny tompotrosa ve ianao. Andeha eo amin'ny tsy fantatro avy age ianao e. Igodigodina elolananao Jehovahandriamanitra. Angatao mihitsy alohan'ny andeha ianao rapitso Jehova. Aiza mifikadikadin'ny tongotra eo anoloko. Fa tsy samy voaka raha tseniko izay. Halleluia. Ho ampeloan'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra ho tsapanao, tsapany fananao. Halleluia. Zany famelolalana Jehova. Tsy manontany tsony ianao hoe firy indray ary zao ny Filistinao. Ny zavatra fantatrao, melolalana antsika Jehova. Tena tonga ny fahavalona dia matao lazagaga ianao mahita ny fahavalonao teo dia mandefitra. Olona tena masika be aminao io. Olona tena ozy ny olona tandreha fa io examinateur io tena farak'izay masika. Ny olona tsisy Jehovahandriamanitra ny godigodina ny eloka. Ianao misy Jehovahandriamanitra godigodina migadogado na melo. Dia mipararetra ny examinateur. Totozy ny olona tena lehibe ty olona manoloana ty. Halleluia. Hatramin'izay ny olona nanavandina tsy vandravandrana. Rehefa ianao miondrika izy miresaka aminao. Satria manino? Efa reny no figadikadin'ny tongotry Jehova. Halleluia. Rehefa reny ianao no figadikadin'ny tongotry Jehova, ndana amin'izay. Fa tsisy mahajanona eo anoloanao zany. Halleluia. Lehilahy izay mahajanona eo anoloanao. Lehibe izay mahajanona eo anoloanao. Fa ny figadikadin'ny tongotry Jehova reny iny tsy maintsy miorohoro. Halleluia. Amen. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Ao amin'ny zao ny ravana zavatra mitranga amin'ny fahavalontsika. Ny fahavalontsika, ninona heriny? Rehefa Jehova milolananao dia mitsana amin'ny tany daholo ny heriny. Isika maka Genesis, azafady Levitikosy. Levitikosy toko 2 maraparana antsika azy. Levitikosy toko 2. Levitikosy toko 2 dia fa 3. Izy zavatra ity zany mitranga amin'izay olona contre an'Andriamanitra. Fa eto izy loha dia tenenina amin'ny zanak'Israely satria ary amin'ny Levitikosy toko 2 dia voalohany ny soramana dia fitahiana siozina. Dia voalazany tenandriamanitra fa raha manao izay ataon'Andriamanitra tsika dia ho tanteraka amintsika reto zavatra tsara reto. Fa raha ohatra tsika tsy mihaino, raha mbola tsy mihaino tsika, dia izao ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ary amin'ny sisa aminareo dia any amin'ny fitan'ny fahavalona dia ampiditra faharerahana ao am-pony ka na dia ny feo any ravikazo voapoaka aza dia ampandositra azy. Ary andositra tahaka ny mandositra tsabatra izy ka ho lavo. Ary dia tsy misy mpanina dia tsy misy manenjika azy. Ary ho lavo fanindry toy ny mandositra tsabatra izy na dia tsy misy manenjika azy. Ka dia tsy hajanona eo alohan'ny fahavalonareo ianareo. Io kosa sotra berta. Halleluia. Io kosa ahazo ny fahavalontsika raha aty amin'ny côté an'Andriamanitra. Inona zany ny zavatra ahazo ny fahavalontsika? Nasian'Andriamanitra faharerahana ao am-pony. Olona hatramin'izay izy miarika amin'ny fahavalony tonga dia matanjaka be. Fa matanjaka ivelany efa nalefan'Andriamanitra any ny harerahana anatin'ny fony any. Dia maninona amin'izay? Dia lasa sary tahotra be. Na dia ravikazo maneno ary. Dia maninona? Dia mampandositra anazy. Oay mama, inona izany oay? Nefa ravikazo mikasika fotsiny. Ampiasain'Andriamanitra hatramin'ny ravikazo hoe ampatahotra ny fahavalonao rehefa ilainao zany. Dia mandositra izy, dia izy mandositra iny izy ihany ny lava ny ampandosirana.
tena zavatra tsy tokony atahorana ary dia atahorany. Hitanao zany misy aminareo hijory vavolombelona fa natahotra be mihitsy nareo eo amin'ny fahavalonareo satria loza be. Fa ho hitanao fa Jehovah Andriamanitra hikatogatona, ho reny ny fikatogatony tompo Jehovah, melo lalana anao. Dia amin'izany fotoana izany ianao resy lahatra hoe tena aza manontany tena so zany ao mahita an'ilay olona milefitra be tampoka eo anoloanao. Olona efa tsisy izay tsy niteneniny taminao. Ho tonga amin'ny ranabaviko Danielana zany teneniko manokana mihitsy satria fantatro ny zavatra lesantsika menada. Halleloia. Any zany misy fahavalonareo tonga dia reraka ho azy, reraka anatin'ny fony. Lasa matahotra ny mijery anareo dia matahotra, vao mieritreritra anareo dia matahotra. Manofy ratsy mihitsy mieritreritra nefa izy neky anisy ratsy anareo. Hotain'ny tompany antsika sambatra antsika ravana manompo an'Andriamanitra. Zany ngeravana tombontsoatsika. Fa tena raikitra ny ady. Inona nefa raha ny adiny Davida? Dia inona ny zavatra nitranga? Dia rehefa ozy Andriamanitra raha maharefo gadogado to mahare, reny zany tsy tena misy to ohatry ny mahare ianao, ohatry ny mahare. Satria Jehovah tsy hoe midina ao fa ataony eny fotsiny ny figadogadony tongony. Ohatry hoe fanovamaso zany fa fanovatsofina indray. Maheno ny fahavalonao tonga dia miororo. Rehefa mahinao an'izay ianao izy dia miainga amin'izay ady, fa amin'izay nefa miainga eroanao Andriamanitra ameny ny miaramila Filistina. Ady ianao raka izay nandedin'Andriamanitra azy Davida ka dia namely ny miaramila Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera. Zany hoe ilay fahavalo zany tonga teo amin'ny lohasahany rehefa hita. Araka ny fomba tena mangaro ny biby adavaka. Nivoaka Davida nenjehany hatrany lavitra zany hatrany Gibeona ka hatrany Gazera. Zany hoe tena tsisy afa-tsy nitsoka nataon'ilay fahavalo ary Davida tsisy atao fa tsy nanenjika. Ary hatrany lavitra be any nanenjika foana. Ozy ny fomba tena mpanenjika tozora afara. Fa Davida nanenjika an'ireo namonan'ireo. Tsisy misy hoe Davida indray no nenjehany. Fa Davida nanenjika hatrany Gibeona, hatrany Gazera. Ho enjehanao foana amin'izay ny fahavalonao. So ianao tsy maharaka azy dia manenjika mifanena aminy fa ho enjehanao ho ataonao sy Jehovah mahita. Anjany herin'Andriamanitra izany. Ary nalaza ny Davida ny hery teny amin'ny tany rehetra ary nataon'i Jehovah nahazo ny firehetra ny tahotra ny Davida. Nalaza ny Davida zany. Tonga dia nampivonitevitra Davida mpanjaka. Tsy aza miteny aza miteny an'izany fa matahotra an'izany. Ozy ny miaramila ngeza be ireny. Miaramila Filistina sy miaramila be dia be matanjaka ireny. Vao mitady anao. Alazako amin'ny Davida mpanjaka. Satao an'izany moa zahay. Fona moa hoe nalaza. Satria inona no nahatonga Davida ny hely ny lazany? Maharesy foana izy. Inona no mahatonga Davida maharesy foana? Sady vohositra no meno an'Andriamanitra. Tsara be anao meno an'Andriamanitra. Ilaina ianao tena miembo. Inona Jehovah no tianao ataoko? Inona ireny ataoko amin'ity androany ity Jehovah? Hiasa zao ianao rapitso. Tanareo mandrisika antsika zany hoe aza tonga dia mivoaka rapitso. So ianao andeha efa fahazarako ty haiko ty asako ty miady koa ny Davida. Fa Davida mbola nanontany Jehovah inona ny ataoko. Ny ataonao androany mety tsy ny fiasanao rapitso. Fa mivavaka tsika rapitso marina alohan'ny aika Jehovah. Miteny amiko indray ianao. Ahoana ny tianao andreseko andro. Ahoana ny hitondrako an'ity asako ity. Ahoana ny hitondrako an'ity tokantranoko ity Jehovah. Aza sosety foana ny tonga dia ampelatana dia sosety ny loka. Fa nanareo ranabavy ireo hitakarakara tokantrano. Rapitso mivavaka Jehovah. Inona indray no karakaraiko ambeo amiko nandro. Ozy Jehovah. Aza tonga dia endasina andreo fa miodina kely indray. Halleluia. Maiza meno an'i Jehovah. Ahoana Jehovah ny hitantanako an'ity vola eto ampelantanako ity. Misy olona miteny ao amin'ny Facebook eo. Mba meo hevitra reto. Vola 5,000. Olona 5. Ahoana ny hitantanana an'izany? Jehovah antanina an'izany eo am-pandoliana fa tsy ny olona.
sosietiny loka mariso fa teneniko anao fa io volanao kely 25 000 ny sakafonao areo menakavy olona 5 mety tsy ampy zany raha ny Madagasikara tsy ampy tsony zany hoe vola 25 000 le vidana sakafo atoandro tsy ampy tsony zany vary fotsiny efotriny fa eto amin'ny Jehova nge io hoe Jehova ahoana ny ataoko amin'izy ity misy Jehova hoe zao atao amin'io halleluja zao atao amin'io mbola tsy hainareo efa tantariko anatreto le tokantrano teto amin'ny Frantsa mety ny ambavaka iny le tamin'ny 2016 iny za 17 sahirana be ry zareo miasa ry zareo miasa fa tsy tena nandalo fahasahiranana dia mety nambavaka teto zany olo zany dia volan'ny zareo 1 euro ozinare tsy mampino zany ozina re tsy mino fa zay tompoko vavolombelona ny hainao an'izany vola 1 euro 25 000 zany 22 500 zany raha amizao amin'izao zao mbola roviana fandraisaka rano nefa mivolan'ny zareo 1 euro sisa mety nambavaka zao ataovy eo anoloanareo 1 euro io halleluja andao tsy kivavaka hoe tompo io ny 1 euro tamin'izany moa efa tonga mihitsy ina le atao amin'izany mofo 90 centimes dia raha mofo ray zany novidiana zareo tsy zareo firy mianaka ahoana fa zao 1 euro io etsika mbavaka io halleluja tena teneniko anao angatao amin'ny Jehova hoe ahoana ny ataoko avavaka amin'ny vola 1 euro taminy teto hoe dia tonga saina zavatra sokatra tampika ny saina ohatrany misy siramamy ao anaty aminao ohatrany mbola misy menaka kely tao dia lasa izy nandeha mividy lafarinina 1 kilao 70 centimes misy ambinambina tody kely tao atokantrano tao tonga dia mikapohany nanaovana paty raikitra nanaovana mofo baolina le lafarinina 1 kilao sy le siramamy tao sy le zavatra kely tao tonga dia nampitamin'ny mofo baolina be dia be tampitambokeo misy nyresaka misy avana ny antso minanareo salama daholo salama zay ka ina ny ataonareo zany manao mofo baolina ato kanareo manao mofo baolina dia manao zay ka dia otriny ty izy vavy vofapijery dia atao otriny reto atao fi 10 euro ny anakifiry moa ka marobe le mofo baolina vita le ray lafarinina 1 kilao 10 euro ny tsy haiko tsy tadidiko firy ny nanaovana le 10 euro anao fiary zay aloha 10 euro teo ohatrany sy teo zay vita ny finosina dia nantenina tany amin'olona nahazo 10 euro dia ina zavatra tranga le olo reo koa nisy vahiny dia teo dia nohaniny le vahiny dia nisy vazaha mipetrakatrakaky inony zany dia toy ny atao mofo baolina ty aminay mba ty hahazo an'izany teo ny eo ihany le ray mpiarangolina tonga ny tokantrano avy nanatra le mofo baolina dia niantso le olona le avany sao dia mbola misy fa le olona koa mba naterina le atao anaovana folo indray nefa mbola nisy ambiny teo naterina indray ny folo 10 euro nahazo 20 euro ohatran'tsy teo laza reo mividy lafarinina siramamy atody menaka tsy haiko valerina ohatriny teo dia nanao mofo baolina be dia be fampiteniteny teo daholo ny olona ray andro daholo zany teneniko anareo zany nyseho paharivan'ny andro ny apitso maraina nanao commandena mofo baolina ho any olona gasy eto andafo zany teneniko anao zany vola 1 euro ny teo ampelantanany fa 1 euro natao inona nentina mbavaka nareo raha mahita zany tsy manafatsy 1 euro vao meka mba ny atsipotsipona tsy teo be mba mbavaka inona ty fa 1 euro tompoko mbola isy ambo 30 centimes satria lafarinina 1 kilao 70 centimes riavana zavatra ny aina n'izany hita maso zany zavatra zany tsisy hitondra fitsona vavolombelona mandainga aminao manomboka androany hitsangana ianao raha pitso andeha hiasa
taditin-dranabaviberita tsara zay fitsona vavolombelona zay. Andeha ianao rapitso. Dozy ianao hoe Jehova hoenjehako fa nijirika. Miakatra iady aminy avy. Ho Jehova ndana miakatra fatolotra eo an-tananao izy. Na ozy Jehova hoe aza miakatra fa mivili fa mbola tolotra eo an-tananao koa izy. Ny tena marina ny farany ny zavatra ny vokatry ny fiarahantsika amin'Andriamanitra atolotra eo an-tanantsika foana ny fahavalo mandresy foana tsika fa ny fomba hitondran'Andriamanitra atsika amin'izay no samihafa. Eo ny ilantsika amieo ny feon'Andriamanitra. Efa voaositra ny andresy ianao. Efa mpanjaka voaositra ianao. Ny fandresena zany efa omenanao ary mendriky ny andresy ianao. Olona mpivavaka angenao fa eo amin'izay tena matonga anao tena tsy azo atao ninina sady efa voaositra ianao ny mbola mpiaino an'i Jehova. Tsy mandeha mamfatokiteny zany hoe za andray haiko. Vozizy ianao hoe inona Jehova? Ahoana ny ataoko? Jehova koa tsy salasala teny hoe zao atao. Efa miteny Jehova hoe zao atao dia tena ataovy. Fa hitondra fandresena ho anao zany. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Dia ataontsika tia mahafinaritra be te mba tario a Jehova fa tsy te handeha irery intsony fa za eno anao, za anaiky ny fitarianao, tario a Jehova amin'ity lalana lehako ity. Amen. Ifavaka tsika orinasa He
tsika rehetra samy teny an'izany hoe fanahy eo tario afanao tario fa tena mila anao a mila nitarika mila nitaridarana avy aminao. Alleluia. Raha tsy Jehovah no mitaridarana antsika ry havana dia verimaina izay rehetra ataontsika. Resy foantsika raha vao tsy Jehovah no mitaridarana antsika. Mety misy projet ho atomboka ao anontania tsara ny Jehovah aloha. Inona Jehovah no ataoko? Androso ve za Jehovah? Jehovah hanoro anao ny lalana tokony hombana. Zany ny toy an'ilay torotentsika maro hoe mifakazarany tsy to dia hiadana ianao. Manana fahazarana manontany an'i Jehovah ny tokony atao. Anontany ho azy hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny zavatra lehibe. Aza mihetsika raha tsy mareny feoany. Anontany ho azy. Jehovah, inona ny tokony ataoko? Jehovah, inona indray ny taridarana androany? Inona indray ny torolalana tompo? Inona ny torohevitra ao ataoko zany? Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy tamin'ny fitomba avaka. Misaotra Jesosy ny amin'ny toroteny fa nahery zay. Anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny satra, anao ny haja. Io zany teny zany mba tsy ho verimaina fotsiny ka hoe ampahery ety am-boalohany nefa ny verimaina fa io mba tsisy tsaingoka zany ira zany toroteny zany fa tena hoe tsy azo devolotsaingoana na dia litera ray tao anatin'izany ary amoa avy zato eky any am-ponila tsirairay aby amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon'ny sabaty nangatahako an'izany e. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao firenena dia dao ampandrotsika na vavitsika Kodanela izy no ivavaka ho an'ny firenena tahitopa rahavavy Kodanela anao ny fitenenana. Halleluia. Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana tahin Jesosy sika rehetra tahin Jesosy koa pasterisme miaraka iara-bavaka tsika dia mantrarenay tsara vombiko olafazy sy tera no Jesosy malalo. Misaotra anao ny teny izay nitsarain'ny mponimponao tito androany fa tena mampahery anay tosa somatsara Jesosy a. Misaotra amin'ny teny izay nihentiny manompo lasy mpanimpovavinao androany tena nahery zay Jesosy akasika ary mino sady matoko zay Jesosy fa tsy daoreta izay iray avy nahery Jesosy malalo. Ankehitriny Jesosy a ekany mba ho isy zany manao fatany izay tsy iray avy reto fa vonona andeha anaradia anao Jesosy a ary anontany aminao anonanao zavatra tsy tenaonao fatany Jesosy malalo ary tany amin'ny zavatra izay andeha ataony amin'ny mombanay tsy iray avy dia hitanatrehanao Jesosy malalo ary anao manodidy sy manapoka ny zavatra rehetra izay ataonay Jesosy a. Okany mba tsy misy diso anjara izay tsy iray avy reto ary ninona zany ady atrenay Jesosy a. Anao miadinevitra izay manonay Jesosy malalo. Ona izay Jesosy malalo anaradianao anaraka izay misitra aminao Jesosy a fa tsy tianao fatany Jesosy malalo. Misaotra amin'izany fitantananao sy fitarianao anay tsy iray avy reto kanefa Jesosy a olombelona izay manota nefa tsy mendrika eo anatrehanao Jesosy a. Itsinanay tanatrehanao raha misy zavatra faraka amin'ny sitraponao nataonay tsy iray avy Jesosy. Ary tena Andriamanitra mahira anao Jesosy a. Andriamanitra magaga anao miadinay tsy iray avy reto ary mabita mitariky izay iriny fonay tsy iray avy Jesosy a. Okany mba tsisy diso anjara izay tsy iray avy dia manapitra fantahary ankehitriny zany Jesosy a na orina sy manapitra tsy misy diso anjara tsy iray avy reto Jesosy malalo. Jesosy malalo lapetriko eto ampitananao ny fandrasana anay Jesosy malalo. Ho aty firenenanay zay Jesosy malalo dia hitanao nefa tsy timiafy aminao ny firenenanay Jesosy malalo. Mbola manoka ny tena hoe be fahotana manao fakay Jesosy a. Zavatra izay dia fonanay tanatrehanao Jesosy malalo. Ary ninona izay atseny firenenay amin'ny fotoana Jesosy anao mitantany izay tsy iray avy ary fikanao any Jesosy mbola maro ny ady izay tsy firenenao ao ny fanatrana Jesosy nefa tsy manakoany nefa mandokanaty isy
dia tsy voatanisa Jesosy malalo. Mbola nisy koa ny olo izay mifamono faty Jesosy anao malala ny zavatra rehetra mandamy sy ny tanty izy rehetra Jesosy malalo. Ary nisy koa ny tsy manan-kialofana Jesosy malalo. Hainao hatin'izy ireo ny fahantrana Jesosy malalo ny tanymazana eto. Tena miasa Jesosy tena zao fotoanao Jesosy tena mariny tena sakiraka Jesosy malalo. Hitanao koa ny olo kamotry re Jesosy malalo. Anao madara sy ny tanty izy rehetra tsirairay avy Jesosy malalo. Ary tena petripetry ny kalatokanany misy dia tsy salama Jesosy misy koa ny mbola any anatin'ny hopitaly dia misy matokaka Jesosy misy manaraka zao fotoana zao dia kasironao koa re Jesosy mbo anaradianao ary hiaraka dia anao isanandro Jesosy fa tsy anao no fatana ary anao manoala sy manity izy rehetra malalo amin'ny anarany Jesosy Kristy fatao ako miteny Jesosy malalo. Misy saotra ny fitahinao tsirairay avy ny firenenay Jesosy tahaka izany koa ny anfonanay dia mbola tsy manompo anao Jesosy mba hikasio izy ireo amisy ady izy ireo dia mba hitatinao anaradianao Jesosy. Mba hoe anaradianao va amin'ny adinarena Jesosy malalo vaovaha amin'ny anarany Jesosy Kristy tompony sabata koa zao mangataka Jesosy malalo. Misy foatra ny tsirairay tsirairay avy sy ny famindram-ponao anao Andriamanitra mahery anao Jesosy Andriamanitra magaga Andriamanitra mapita izay farany takitra Jesosy be fiako be famindram-ponao tokoa fisaotra tombo tsara indrindra dia raha toanao ary mitantaketo izay Jehova anao tsy misy zanokavela tsirairay avy aminay ary anao tsy misy fankameny fananomasiny Jesosy nefa anay dia tany apetanay amin'ny asako ny tokataminay zany Jesosy fanainao masina tsy mitarika aminay tsirairay avy nefa anay tany alia izay tsirairay avy re raha manapatitra haditra Jesosy amino matoky Jesosy tanao tsy misarika aminay tsirairay avy sotra indrindro. Aleluia. Aleluia. Mankasitraka indrindra ravavy-kotahindratsika eto anatin'izay vavaka matsiro izay nety izay namaranana ny fotoana vavaka ny firenena dia Andriamanitra manakaipasoavana maly fitianao dia mitombozitra hatrany dia mitombo fahasoavana dia maherezatra ny hatrany. Aleluia. Tapitra tokoa ny fandarantsika. Ny fandarantsika moa tapitra fa ny fiarahantsika tsy metapitra raha ohatra nareo miditra anatin'ny mian'ny akiradio anatin'ny site web ny akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao miheno nojapeo akiradio mandeha andro amanala misy totenitsaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito arivo rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha mbola te henao hatramin'ny voalohany ianao sy mety ahiny tompo raha pitso latsika miona amin'ny amin'ny telo ora ianareo miaraka amin'ny groupe izay maresy ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra dia manasinareo amin'ny telo ora riva miaraka amin'ny groupe izay maresitsika raha pitso amin'ny telo ora anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra dia ny alina tahaka izao amin'ny sivy sasany alina dia miona aminareo tondray tena koa miaraka amin'ny ekipa manaraka tany tompo daholo dia raha pitso indray ary mahereza daholo. Halleluia. Amen.